Irapantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompondray ry havana izay manaraka izao fampianarana izao. Iombom-bavaka isika mialohan'ny irahantsika misara ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra ray zanaka fanamasina misotranao izay fa ianao tokoa ny tompo ny fiainanay. Ianao no mandamina anay dia ianao no mitantana anay. Raha handray ny fampianarana avy aminao izay amin'izao fotoana izao dia ny herin'ny fananao masina mba hitsilo izany azahoinay rehetra indray. Aina vaovao avy amin'ny teninao. Misaotra Tompo. Amen. Soa ny eo an-tanan'Andriamanitra izay ry havana ny loha hevitra ifampisarantsika androany. Soa ny eo an-tanan'Andriamanitra. Ary ny tenin'Andriamanitra naginantsika an'izany dia hitantsika eo amin'ny Jeremia 29 ny 1 ka hatramin'ny 9. Izao izay teny izay amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehovah. Mitsangana ka midina ho any amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga ary ihany no ampandrenesako anao ny teniko. Dia nidina tany amin'ny tranon'ny mpanefy tanimanga ary Indro nanao ny asany teo amin'ny akodina fanaovana izy. Ary raha simba ny vilany ataony arak'izay mazana miseho amin'ny tanimanga ny tanan'ny mpanefy dia ataony vilany hafa indray arak'izay tian'izy mpanefy tanimanga anaovana azy. Dia tonga tamiko ny teny Jehovah hoe motsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ity mpanefy tanimanga ity vary taranak'Isiraely. Hoy Jehovah. Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy dia toy izany nareo an-tanako ry taranak'Isiraely. Toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy dia ohatran'izany isika ary karakarainy amin'izay tiany anaovany azy. Raha mipetraka eny ambanivohitra ianao ry havana dia mahita tsara mihitsy hoe ohatry ny ahoana ny fikarakarana tanimanga hotefena. Alaina aloha ilay tanimanga, alana eo amin'ilay tanimanga misy azy eo zany, dia atokana amin'ny toerana anankiray. Dia rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray izy, dia somary hitondrahana rano kely, raha maimaina ary dia kapohana, hitsahana mba ho lasa fotaka marihitra tsara. Raha ohatra mbola tsy hitanao ny fanaovana biriky teny tamin'Bary dia ohatrantsika le manao kakapizon any an-trano angambany. Rehefa tsisy ataon'ity ka mba manao paty na manao kakapizon dia alaina ny lafarinina dia asiana rano dia le polesitsika mafy dia mafy eo, polesina amin'ny tanana na eo ambony latabatra no polesina mafy dia mafy toy izao mba hahatonga ny lafarinina sy ny rano iny izy izay afangarontsika eo hifangaro tsara ary dia mba ho lasa paty izay azo ampiasaina rehefa avy eo dia polesitsika tsara eo izy dia kapokapohantsika tsara io. Ohatran'izay koa le atao amin'ilay tanimanga rehefa le alaina izy. Ka na alaina izy zany esana anaovana biriky eny tamin'Bary na ohatran'ity le any amin'ny mpanefy tanimanga mpanao vilany ity dia ny voalohany indrindra fanaovana anazy dia iny tsy maintsy polesina sy kapohana iny mba ho tonga paty marihatra sy mifangaro tsara ahafahana manao zavatra rehefa avy eo. Misy fotoana ry havana rehefa miaraka amin'ny tompontsika dia mahatsiaro tsara mihitsy an'izay voakapokapoko izay. Dia tena mahatsiaro mihitsy tsika hoe voaporitra amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tena mitaraina mafy dia raha mijery an-tanako loatra n'ilay manapotsitra paty nareo dia rehefa amin'ilay fotoana mbola manapotsipotsitra iny ilay paty mbola afaka mivoakavoaka sy mipitipitika eny ihany. Eny zany tsika indraindray menimeninao zara angatsy mavavaka tsony arakaraka ny vavahako ty mbola takininona izay mahazo. Fa na dia mipitipitika eny ary ianao dia alain'ilay mpanefy ihany mbola averiny eo an-tanany mba hiaraka tsara polesina ho tonga paty dia isaky ny mahatsiaro toy izay tsika ry havana hoe tena voakapokapoka sy voaporiporitra etsy sy eroa izay aza miala amin'Andriamanitra fa ny tompo manapotika anao izay fa raha tsy potika mantsy ianao tsy afaka ampiasaina azo toninninna. Dia rehefa vita amin'izay le paty marihatra izay tsika ry havana na ho biriky ho amboarintsika na ho vilany kely no amboarintsika ao anatin'izay rehefa marihatra tsara amin'ny paty zany voapotsipotsika sy voakapokapoka tsara dia eo izy le hoe entiny eo amin'ny akodina. Ny akodina zany molina angambany no azahoantsika azy amin'ny tenintsika andavanandro. Fa eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity moa zany dia akodina no lazainy azy.
Rehefa hoe manamboatra gâteau tsika izany na manamboatra briky tsika dia tsy maintsy ampantalovina lasitra le izy. Zay ny akodina namolona. Dia le paty efa le marihatra tsara teo iny zany dia tsy maintsy atsofoka ao anaty molina mba hanana endriny vaovao amin'izay tian'ilay tompony anaovana azy. Na ho vilany kely io na ho fatapera kely io dia tsy maintsy atsofoka izy ao anatin'ny lasitra na ny molina. Le paty le efa vizaka voakapokapoka iny tsara teo zany no tsy maintsy alefa indray ao anaty molina ao dia ahodinao izy. Indraindray misy fotoana ao anaty fiainantsika tena atsaroantsika ny hoe tsofoka ny anaty akodina, tsofoka ny anaty molina ako. Eo tsy isy afaka miteniteny intsony. Eo ianao zany ilay antsoina hoe mandalo lalana anankiray izay tsy azonao hiverenana intsony. Tsy le tanimanga miparitaka fotsiny tery tanimbary intsony mantsy ianao amin'izay fotoana izay, fa efa lasa atsofoka ao anaty lasitra mba hanana endriny vaovao ho zanaky ny fanjakan'Andriamanitra, mitondra endrika vaovao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ka indraindray ry havana ao anatin'ny fiainanao misy toe-javatra izay tena hoe mampitomany ianao ny tsy hiverina. Misy zavatra tsy maintsy afoinao tanteraka. Misy zavatra izay tsy afahanao miteny ninninina fa dia izay mangina fotsiny dia voapotsitra eo. Fa aza taitra fa amin'iny fotoana iny raha navelan'ny tompony andalo an'izay ianao dia izy manome anao endrika vaovao izay. Mba tsy ho tanimanga fotsiny araka ilay nataoko tao hoe miparitaka ery tanimbary fa lasa efa hoe mba manana forme hafakely, vilia kely na manao vilany kely araka ilay hitantsika ato amin'ny Jeremia teo. Rehefa mivoaka avy ao anaty molina amin'izay tsika ry havana dia somary apetrapetraka kely aloha mba ho maimaina. Dia ohatran'ny matsiary mihitsy le manao kakapizao an-trano dia somary dia vita tsara avy ao anatin'ny molina iny tsika izany dia mahazo paozy kely vaovao miendrika tsara anankiray dia apetraka ho maimaina. Raha amin'ny maha-olona tsika dia tena mba mahafinaritra hoe aleo eo amin'ilay maimaina lava eo. Dia nefa fantatsika tsara fa raha biriky no avy eo anaty lasitra ka maina dia raha eo izy ny tratran'ny orana na eo izy ny voadaka indray dia tonga dia miparasaka. Dia tsy maintsy averina ry amin'ny voalohany indray lemana rano dia tsy maintsy kapohana sy polipolesina indray. Eo amin'ny fotoana io ry havana rehefa mivoaka avy ao anaty lasitra ianao ka mainina dia eo ny tandremo fa eo tsika le misy teniny Paoly manao hoe nareo izay efa mijoro tandremo sao lavo indray. Amin'iny tsika izany efa mba mahita hoe kaity izahay efa mba misy forme kely, vilany kely tsara tarehy, vilia kely tsara tarehy. Dia mba manomboka midihaka kely dia misesizesita kely eo. Eo le midona amintsika matetika le tandremo le antsoina hoe orgueil spirituel. Efa mieritreritra manao hoe efa tena niova dia tsy mitovy amin'ny atsintsony. Dia mirehare eo tandremo fa raha eo ianao no mianjera miverina hatrary amin'ny voalohany indray tahaka n'ilay azavainy eto hoe rehefa misy eny tanany kavaky satria mipelipelika eo nefany vao mbola vao amainina fotsiny dia averina amin'ny voalohany indray dia hovana paozy indray. Dia eo tsika ny tena mitandrina ry havana fa marefo be. Ary rehefa vita ilay fanamainana iny dia tiana na tsy tiana mba mafy antsika dia tsy maintsy atsofoka tsika andrahoina ao anaty lafaoro. Misy fotoana ao anaty fiainanao dia zao mihitsy ny tsapa manao hoe na ny atsimo na ny avaratra na tsy nanana na ny andrefa na ny aloha ny ariana ny akavia sy ny akavanana rehetra tsisy lalana alefa ohatry ny tena fitsapana mamay be daholo. Dia tadidio tsara fa rehefa le mahandro zavatra ao anaty lafaoro ianao dia tsisy ninninina henon'le zavatra ao afa-tsy ny lafaoro manao fotsiny hoe kipakipakipakipaky raha henao an'izay ary. Ary rehefa le mamay be iny ry havana dia tsarovo tsara fa tsy hivoaka ho faty ao akory ianao. Satria maninona? Satria hainy tompo tsara ny mizozy ny lafaoro ampidirana anao mba hahatonga anao ho tsaratsara kokoa hatrany rehefa avy eo. Ka na mamay tahaka ninona ary izy io ry havana dia tadidio tsara fa miaraka aminao ao ny tompo. Tahaka ny rahany tamin'ny Sadraka sy Mesaka sy Abedinego fa izay nafanainainy tsivy impito mafana ny lafaoro impito noho ny mahazatra hatramina natsofoka andry zareo teo raha may fa saingy izao raha telo no natsofoka efatra no hita
ary rehefa nivoaka avy tao zareo tsisy maina ny volondohany ary satria ny tompo miaraka aminy ao. Dia izay tsarovo hoe na le mamay be iny ary dia ataovy fotsiny hoe Jesosy hoe tia ary matoki fa miaraka aminy ianao. Rehefa avy eo anaty laforo amin'izay tsika ry havana dia efa lasa fanaka, efa mafy, manana endriny tsara tokoa, saingy tsy mijanona eo akory ny fikarakarany tompo antsika fa indraindray mbola mba asiana veriny io tsaratsara kokoa. Rehefa misy vovoka tsy maintsy mba kapokapohana kely sy fafana kely. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, na teo amin'ny dingana voalohany ilay mbola fanapotipotehana sy fanamboarana na ho paty marihatra azo karakaraina, na teo amin'ny dingana faharoa idirana ao anaty lasitra kanao endrika vaovao, na ny dingana fahatelo nanamainana anao mba nahazoana kely, ny dingana fahaefatra nampidirana anao mba ho tsara kokoa sy ho masaka tao anaty laforo, ary na ny dingana farany izay anadiovan'ny tompo anao raha sendra misy vovoka mbola mandoto dia asa dino fa tsy taiza akory ianao fa teo an-tanan'Andriamanitra. Mety manontany angamba ianao hoe aiza ho aiza amin'ireo dingan'ireo ary zazany izao. Tsy ny aiza ho aiza sy ny faharetany dingana tsirairay ry havana ny zava-dehibe, fa ianao miteny mandrakariva hoe Jesosy Tompo, tany mafy ahako, aza miala ry havana. Eny menimenina eny any moa tsika indraindray, tena tsy mavavaka tsony maninona ohatr'izao, tsy hitako mihitsy izay makary, mamay foana, miady foana, fa aza adino fa isaky mandalo dingana ray ianao dia mihatsara noho ny teo aloha satria eo an-tanan'ny tompo ianao. Ka na ahoana na aiza ho aiza misy ianao amin'ireo dingan'ireo dia tadidio hoe tahaka ny tanimanga eo an-tanan'Andriamanitra tsika ry havana. Manefy atsika izy, manamboatra atsika izy, ary izy rehefa manamboatra atsika dia ho amin'ny fahatanterahana fa tsy hoe kory hanimba na handratra atsika. Hoy ny eo amin'ny Jeremia 9:20 hoe manana ny hevitra izay iverako anareo hevitra hitondra fiadanana fa tsy loza, hanananareo fanantenana any amin'ny farany. Ary raha isoa fampaherezana ho atsika izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Sony eo an-tanany fa tanimanga volavolainy sy karakarainy ianao mba ho amin'ny fahatanterahana ho mpandova ny fiainana mandrakizay. Aza miala eo amin'ny tanany ary aza mieritreritra manao hoe tena mba tsy mety izao Andriamanitra, fa manamboatra atsika izy ary sony eo an-tanany fiadanana mandrakizay. Dia ny tompony ry havana hampahery atsika hatrany ahaizantsika mifikitra miteny mandrakariva hoe Andriamanitra, aoka ny foko sy ny fonao mba hiary hitebotena iray, saiko sy ny sainao iray safidy mandrakizay, ry Jesosy malala-pamonjy soa. Dia tany ny tanako na tsy mahatananao aza indraindray, aza votsitra hialy eo an-tananao. Amen.